Radio Don Bosco. Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Don Bosco. Valfatinangatra nosoatany R Justin Marc ovelominy Vantso miaraka amin'ny Faly Rakoto Sinez ary Tahina Nantenaina anjariliva no nandray feo sy nanatotosi andro voalohany. tena tratratra andro an'izany marina nefa amin'ny 6 ora alina zao be loatra koa moa ny asa natao androaniko teo koa moa fiarahany sotro tamin'ny lehibe taoriny amin'ny ora fiasana tsy olana ange zany vady moa sa zanaka no vonjena moa tsy zasy ny rindrina efatra no fanotrinao isan'andro noho izany tsy hitako izay tokony ampikoropaka Radio Don Bosco. Ati lalana mangingina be voafifinala kesika ty notra makin'oloko solo fa mbola mandry faly manarany ety amin'ny manodidina n'ity faritra ity nefa na izany mila mailo any fa nitampoka ho nenge tsy mahalelala isy rotodosoa ka tsy azo atao mihitsy ny mahatoko tena be loatra aleo mailo any ka oay masoko ve mandorosa tohatra ny mahatazana olona mijoro ary aloha ry zany io amin'ny sisiny lalana somary mazava ny taratry ny volana io tena tsy diso fijery fa tena olona mihitsy io ka Radio Don Bosco. de ho sanatry olony ratsy ve mailo ihany laritodo so fa ohatran'ny hafahafa ty kanefa na de zany aza aleo ranga mody tsy taitra aloha mipasy any mantsy no atahorako fa raha mbola resaka saly zany ndray todoso ndray aloha tsy miala amila zany ay to vehivavy ny olona mijoro io zany vehivavy mitoto Radio zaza Don Bosco. fa mba inona raha nataony eo amin'izao andro efa alina zao sady amin'izay indray nge de aty amin'ny lalana mangina be aty tena hafahafa izy zany azafady ange Ramse ahoana lenao zay madama mba miangavy re Ramse raha mba misy ny azonao atao fa tena naona sady salamy ty zanako ty mba miangavy re tompoko de to olona mampalahelo be reto izy mampalahelo atokoa nareo mialaka kanefa inona moa no azoko anampiananareo araka ny voalazako taminao teo re tompoko de sady salamy ty zanako ty ndrefy ny anoanana Radio Don Bosco. ka mba miangavy famonjena aminao re tompoko sy mba azonao atao anay mianaka re raha azoko natao tokoa de nanampy anareo mianaka madama kanefa alina moa ny andro zao ka move mbola mety ahita mpivarotra azy vidianana sakafo anareo tsony tsika zao raha hoe ny fitsaboana ndray moa tsy mahay an'izany ary mbola lavidavitra eto nge vao misy toeram-pitsaboana raha hoe ny fahalalako azy zay sitrako ny fonao re atao fa mahantra nge zay nijerenao nge ty zanako ty efa tsy maharay tena ntsona ny anoanana nijereo mahonena tena mahonena tokoa ohatray fa tsy zazy efa maty ve ty tompronao ty andray ty lozanao re tompoko fa ahoana fa tena ahoana nge ny zanako nosonao tak zany tsy ho fidino azy ane no toy zao
Madeo toy ny zaza rehetra sambatra ny ilandray aman-dreniny izy io saingy indrisy efa zao no anjarany. Tena mahonena sy mahatorotoro fotanteraka izy mianankireto ka. Marina tsy zahavo ny ty hitomany manoloana amin'ny fenoferin'ity vehivavy ty. Jereo nge ty zanany toa zaza efa tsy misy aina ntsony ny fijeriko azy, nefa de lazainy fa manolaza raha ny teny an'izany, ary tsy misy akanjo na de kely akory zay ne zany zany. Toa indrofo tamby efa matevo ny lotiny fotsiny no ataviny azy. Tena mahonena ka. Aza atao mampalahelo anao ne le teniko teo madama azafady. Zao Ien tompoko. Ty misy vola kely meko anao ividiananareo mianaka sakafo setinao hitsapoana n'ity zazy ty. Kelikely ihany kanefa mino fa vita zay vitany iny e. De aloha meko anao koa ty blouson ko ty mba atafinao n'iny zazy iny fa to tsy miakanjo akory ngizy zany ka so vao maika ampitombolay ny tsy fahasalamany zao. De misaotra indrindra re tompoko. Andriamanitra ny amaly avy zato eny sena taonao. Maro tokoa mantsy ny olona tsy tia lala ny fisiany zao Andriamanitra zao ka mampanjaka ny fitiavan-tenany sy manao ny aino tsinitsinina. Fa ianao kosa mahatona nanao toy izao taminay de satria takatrao fa masina ny aina ary mandrafy ny ratsy ianao. Tsara sahady enkenao zany madama kanefa mbola zavatra bitika de bitika ny nataoko taminao e. Diso hevitra nefa ianao raha hoe mora mitsara toy izany ka. Marina de marina tokoa zany teninao zany tompoko. Ary vokatry ny fiheveran'ny disy ihany tokoa no nahatonga nay mianaka ho toy izao. Saingy ankehitriny de efa haiko ny manavaka ny tsara sy ny ratsy. Anky aloha madama, de tsy ampy alalana olona ray minitra sy ny sekondra toy izao ny aonantsika izao. Eny fa na de hoe ny ora sy ny andro aza, indrindra amin'izao vaninandro misy atsika izao. Fa to ilozantsika be resaka eto indray fa andeha lovonjeo zanako ao fa mialina any nge ny andro e. Izany ary tompoko. De Andriamanitra ny ombanao. Andao ara fa de mangatsiatsy any zazakely e. Tena ohatrany tsy azo toro mihitsy azy zany marina. To lasa any amin'le vehivavy mitaizakely teo foana ny eritreritro. Ny zavatra dingo to de nanaty ateniny vehivavy iny amin'ny nahatonga ny zareo reny toerany amin'ny ora toereny. Toerana mangina be sady amin'izay indray mampitahotra mantsy ny nahitako ny zareo alina iny, sady amin'izay lavitra tanàna. Raha hoe mitady fanampiana toereny ny tanjony, moa ve tsy tokony namonjy tanàna na hoe na ny mitoerana be olona mifamezivezy faravaratsiny. Any no azo antoka ho betsaka olona mety angoraka fa tsy hoe toerana takireny. Mahalasa saina ihany a. Dia faiza marina ary zany ny efen'izy mianaka ireny. Radio Don Bosco. Tsitsikary tokoa moa no nitifinizy mianaka teoko. Na nanaraka ny lalako no ny antsinalana na nisotra ny akandrifana. Ny akoatr'izay nefa de ala-kesika avokoa na ny mena varatra na ny mena atsimo. Sa ve mety izy tanàna ampovoan'ny io aly io? Aleo matory fa totra ny sahiran-tsaina fotsiny amin'izany eto ka. Raha pitso rehefa andeha hiasa indray mahita azy. Miala no kokoa tao an-trano androany. Radio Don Bosco. Mbola vao amin'ny 10 maraina zao. Nefa mbola amin'ny 7 sasany vao miditra miasa. Izany de tapa-kevitra fa hitsirika any ao anatin'ny ty ala-kesika maneno tany lalanombako ty. To lasa mahaliana mafy mantsy ny kasika an'le vehivavy mitaizakely mifanojo tamiko aliny. Sady to tea lalan'ny fahasalaman'le zanany mafy a. Na de hitako zao za fifa zaza tsy misy aina ntsony indrotrony aliny. Teto amin'ity toerany ity le nahitako ny zareo alina.
Ary hoe somary hiditra ato anaty ala zay tandrifin'ity toerana ny Joron'ity. Ahitana an'izay ato na mety isy tanàna ato na tsy. Radio Don Bosco. Tena marina raha mba volon'izay isy tanàna kory aty. Sady ohatrany tsy misy fifarana inge zany ala-kesika zany. Tena mba midadasika koa zany raha ala-kesika. Arino ry zavatra miantona amin'ny ratsakazo ery. Le hoe atonina dia jerena tsara. Oay, to le blouson ako ty. Fa ahoana koa ary zany e. Fangatsy ny ilaina izy mianaka koa ty zany ka. Raha azoko tsara ane zany dia ato anatin'ity ala-kesika ty izy mianaka ireny no mipetraka e. Kanefa veloha mitombona zany e. Dia ho vitan'izy mianaka kely reny ve noho nato anatin'ity ala-kesika manginy ty e. Ohatrany tsy mampino zany ka. Kanefa ahoana fotsiny no ahatongavan'ity blousonko ty ato raha izany e. Raha ny fomban'ny olona tsy manan-kotafiana mazana dia any tanàn-dehibe ny monina sy matory amin'ny alina. Any mantsy tsy misy atahorana sady maro olona mety hiantra. Fa ny azo mianaka kosa ny fanohatra amin'izany. Ary alolo rangatakara n'ity blouson ty ka. Zay. Ety. Ary misy zavatra hiato posany zany. Radio Don Bosco. Jerena. Ohatray. Tena ireo vola nomeko azy mianaka alina ihany reto. Sady tsy nisy nanombinana na dia niariary azy. Fa ahoana koa ary zany. Dia aiza zany izy mianaka amin'izao fotoana izao ka. Zany hoe mety hitombona ihany ve ny eritreritro hoe ato anatin'ity aly ty ireny no mipetraka. Ary aloha hoe karohana ihany raha izany. Tena tahaka ny olona any andro fotsiny eto zany ka. Toa tsisy mangirana mihitsy izany. Fa aleo ny lalana mivoaka ato nasiana olona. Radio Don Bosco. Ohatrany misy feon'olona mitomany inge zany e. Tena tsy diso fandreha. Tena feon'olona mitomany mihitsy zany ka. Sady feom-behivavy. Andraso hoe enona tsara. Afatsy mbadika iretsy ala-kesika amin'ny faniziny retsy ny fehiviny le feo. Aleo aloha atonina ka. Ary efa nandalitra eto nge e. Ary tsy taiza fa teto amin'reto ratsakazy reto ny netona le blouson teo. Ty manoloana ty mihitsy nge le azo e. Radio Don Bosco. Vehivavy ty mitanondrika mitomany eto ty. Dia le vehivavy hitako alina ve io e. Andraso e. Tena izy tokoa ka. Iny ihany le akanjo toy tena nanaovany alina. Ary tena zavatra ny zato izy e. Zato poziny eo anatin'le volo lava misarakorako. Marina tsy ny zazavavin-drany mbola tsy hitako. Ary aloha atonina fa to tena mahoniny zato mijery azy. Madama, fa misy inona nge dia mandany aina mitomany toy izao aty ianao e, ha? Indrisy. Fa ahoana madama? Maty ny zanako ry tontsoa. Radio Don Bosco. Maty ny sombony haiko e. Mahony ahy aloha ry madama kely mafatifaty. Teo manindrona ny voko tanteraka amin'ny mahita kosa ny ranomaso. Kanefa dia tsy mba misy mampionina. Sary marefo tsy fidiny atoko any ka. Te hiondrika siary tomany aminao koa. To tsy mba mangoraka akory ianao e.
mafy an'izao manjoa zao e. Areriny fahoriako ary goako samy reriny ranomasoko. Manitra loatra ahy. Tsia, aoka tsy teny toy izany ianao e. Tsapako tokoa ny fahorinao ary mavesatra toy ny alahelo atopoko. Manoloana an'izao zava-mitona aminao zao ka inona nefa moa no azontsika atao e? Moa afaka nifandahatra mipandahatra tsika na andazy etindriny. Radio Don Bosco. Tsy ampiverina maty akory nge ny ranomasy fa te mahaiza mionona madama fa efa zao ny lahatry ny ao ambony a. Aza resanao lahatra izany na dia kely akory aza ary todosoa. Ary eo ka tsy ho ampidirinao amin'izao koa ny pahary. Satria mampahary azy dia pahary izy fa tsy mpamono. Fa matoa mijojiako janona toy izao ny ranomasiko te. Noho ny asomparana sy ny fitiavan-tena ny hafa izay manana nofa mandratahaka ny mianaka. Eny nefa aoka izay ho aminao. Mitsangana ary mahiresa fa zao ny fiainany. Ndeha angony ny fitiavanao rehetra any am-ponao any ka omeo anjanako avokoa fa mendrika azo an'izany izy alohan'ny tsy ahitanao azy tsony ka oka tsy laninao amin'ny ranomasy ny fotoana kely sisa ahitanao azy. Radio Don Bosco. Fa kosa andrafetanao fitiavana hoentin'ny matory mandrakizay. Fa andrafetanao fitiavana hoentin'ny matory mandrakizay kosa. Sy amin'ny alalan'ny fikarakarana nofo mangatsika moa zany. Fa ono aiza zao le zaza? Ao an-tranao izy ry todosoa. Ao an-trano ny mahagaga koa zany. Efa ora ray nge ny odikotinako tito amin'ity toerana ity kanefa dia tsy nahita na dia sombotrano ray azy. Sady tamin'ny fomba ahoana tokoa moa nahafantaran'ity vehivavy ity ny anarako e. Sa ve zany very tadidy sa ahoana? Radio Don Bosco. Ohatrany tsy nisy fifankahalalana akory ny fanaovanay tamin'ny resaka ny fanaovana io maly iny. Dia ahoana raha nahafantarana? Alolo zany hoanika. Alolo tsy manadiady fa izy azy ty tena mbola divotry ny alahelo tanteraka. Dia ahoana? Ijery azy ianao? Eny ary dia tary ny lalana fa ho any an-tranonao tsika e. Ary hevitra n'izay azo atao rehetra amin'izao zava-menjady zao. Ndao ary. Radio Don Bosco. Andro faharoa. Nytiany mba tranonay ry todosoa. Zarizary fa misy isitriana. Ve ka nisy an'ity trano vita amin'ny sasety eto kaketo e. Ahoana nefa tsy nahitako an'ito kanefa dia toerana efa nilalovaka raha niteto amin'ity toerana ity. To misalasala be ianao. Tsy azoazonao ngany androso atao amin'ity trano sasiana mianaka ity. To ilatsy apino ka. Vehivavy tahaka izao raha ngany bika aman'indriny dia toy izao ve ny fiainany? Trano sasety zarizary toy izao no hipetrahany sady amin'izay ny toka-monina ty anaty ala mangina be aty. Todosoa. Tojenonao akory a? Tsy napoizina tokoa ngamba ny zavatra hitany masonao a? Indrisy. Ny angarany vitana ny izay mianaka e. So no azo fijaliana zakany mianaka. Ka tsy hoe tsy menonao akory fa lasa saina fotsiny ihany e. Ary atsaro amin'izay ny ranomasy fa matoa tongety dia vonina ny fanampy aminao arak'izay azoko atao fa tsy sanatria akory tonga hoe hanamavo ny fininanareo mianaka. Ary matoka ianao fa Andriamanitra efa nahita ny fanorinareo mianaka ary tsy kisendrasendra no nahatongavako eto izao fa tena avy aminy. Ka ataovy an-tsainao manomboka eto fa tsy irery ianao. Sambatra ianao ry todosoa fa nananao ny fomangoraka sy ny atsirapanahy. Nitsapako tokoa izao fa tsy dia ndratsy ihany akory no mameno ny tany fa mbola misy dia misy koa ny tsara. Enina dia mety ho vitsy anisa aza. Tsiry madama. Tsy misy tsara na dia ray aza raha mbola eto amin'ity tany hitsahantsika ity. Radio Don Bosco. Raha imonja ihany ny tsara sy azo metrahana fitokisana dia i Andriamanitra rery ihany. Ny any izy azoko atao sy mety ho tratran'heroka ihany no ataoko e.
Eny olombelona manam-pana mitondra azy toan'iza moa ary mbola manana fomitepo ao anatin'ny toan'iza no hijery fotsiny zao fahoriana menjady aminao zao madama. Ka an'izaniza teo amin'ny toerako de mino fa tsy afaka nijery fotsiny ianao. Eny ary ka de mandrosoa ary ianao e. Eo ny zanako ry Totosoa. Indrisy. Tsy mba navela andresy ireny hafa izy ary tsy mba navela hitsy se mba hitany hafa. Nitorotorona tao anatin'ny aizikitroka izy ary tsy navela eotra ny mazava. Tena mafy so zava-menjady amin'izao madama. Nefa honohony ihany ny saina fa mbola tanora nje ianao e. Ary mbola maro ihany koa ny lalako diavinao amin'ny andronao sisa. Zay lasa tsy misy azo atao tsony ny aminy ka de aza miondrika be loatra fa atanjao ihany ny saina. Ny androko sisa hoe ry Totosoa. Raha mba fantatro mantsy. Saingy maizina aminao ny tontolo misy anao amin'izao ora sy fotoana izao. Hany ka tsy fantatro izay teneninao. Tsy azoko nge tianao ambara madama e. Tsotra izany ry Totosoa. Moa efa nandinika ny aliko ianao. Raha efa nandinika ny aliko ianao de mino aho fa ho hainao ny akalesona aminy. Ny olona mantsy mazana raha mbola ao anatin'ny hazavana de hainy tsara ny mamantatra ny fikisaky ny ora sy ny fandrosin'ny aliko anamaizina ny tontolony tsy ho ela. Saingy rehefa ao anatin'ny fanamaizina ny aliko izy de tozary very ny fahatakarany ary na ny fikisaky ny ora sy ny fotoana sa de zary akamantatra aminy. Tena tsy misy azoko ny tianao lazaina da. Ohatra toy lozantsika be safareto fa aleo aloha izay tokony atao amin'ny maty. Ohatra fa to zaza mbola velona sy miaina tsara ne ity madama e. Jereo ange e. Indrisy mantsy. Efa indroa zao ianao ny teniteny foana toy izany tamin'io zanako io. Fa tena ahoana loatra nge ano ampifendrifendronao tahaka izany e. Tsy ho fidiny any eny amo ianake. Toy ny vehivavy rehetra. Mba te ho renianana zanaka tiako sy tsy mahafoy ahy. Mba te hitrotro le menaky naiky eto an-tratrako ary hizara amin'ny fifaliako rehetra saingy indrisy fa efa zonao tsara ratsika. Tena lalina zany. To zaza efa fotsy atsaka sy efa tsy misy aina tsony ny fijeriko ty zaza ty maly. Ary nahatezitra azy ny filazako an'izany taminy. Ary nilazay mihitsy aza fa nanozina an'izanany. Androany ray nefa to zaza dongadonga kely sy to mbola meny zany ny fijeriko nyty zaza manoloana ity. Saingy ao anaty toromaso fotsiny nefa de lazay no lampifendrofendro azy indray raha ny teny an'izany. Za ve ny manana fomba fijery hafahafa sa marina tsy zaza matory ty manoloana ty fa tsy zaza maty velivelika. Jereo ty izy fa miaina tsara ara-dalàna. Aleoloha rangatsy toeriny zay lazay a. Mety misy efa voatona koa ngamba ny sainy ty madama ty. Eny ary madama. De ahoana moa zany no ataontsika araky ny hevitra ao? Ka zay indrindra nge ny tiako ilana ny fanampianao ahy e. Fa raha za enina moa ianao no azoko atao eo? Eny tsy laviko ane zany e. Saingy ny tiako lazaina kokoa de hoe aiza ho aiza zany zay mety ho fianakavianao na ihany koa zay mety hoe anaterantsika ny maty. Ka eo indrindra ny tena ilako ny fanampianao aminao. Tsy afaka miala eto zay raha tsy tonga eto ny fianakaviako makanay. Ka ianao de nao ihany zao no mahita nyty toerana misy anay ity ka ianao no indramiko mba ilaza amin'izy ireo mba hakanay eto. Tsy maninona raha fa ho raisiko zany andraikitra zany. Kanefa ve de amelanareo rereto ahy e? Ny finiavanao sy ny fanoloran-tenanao ny zava-dehibe ry Totosoa. Ary inoko fa tsy misy ambon'izany. Ka hery lehibe ho any fandava-tenanao. Ka mandeana soamantsara ary aza mandeha feritreritra amin'izay ho fanginako rereto ianao fa efa zatra n'izany a. Aza manahy? Eny arako. Aleo ary nangy afara an'izay aingana indrindra de
dia anjaranao zany mikarakara ny zaza mandra-piviriko Radio Don Bosco. zay fa dia atan'izao ny saina ary mahay reza fa vetivety fotsiny ahy aza manahy ianao no ianao dia efa nitsaka ary ny fisianao no nampiarina indray ny fonoko efa resy sy lavo maefa namiko tokoa ny fahoriako noho izany ka dia andeha zato izy ny tompo any aombanao. Fandeha ho aiza toko moa aty nitady ny zay havan'le madama nylaza ho matry anaka tany anaty alakesika taty no atondriako kanefa dia zay tany ho diaviny tongotro aza tsy fantatro akory eny fa na dia ny anaran'le madama aza dia tsy mba atao-tsaiko akory ny nanontany an'izany tia dalako marina so dia mba efa lasa dala ary za ty aiza aveka efa ho aty amin'ny 4 kilometatra vao misaina an'izany rehetra zany dia inona zany no atao? Radio Don Bosco. Ary ny tena loza dia na le vola ambany meko azo mianaka ho maly ariva aza dia netiko nanaraka aty indray niaraka amin'le blouson tafin'le zaza tena lozy ty marina eny le madama aloha tsy omeko tsy satria mbola mikorotana noho ny zava-mianjady amin'ny lohany fa ty zady lehibe tsy amatsaina fotsiny tena tsy hitako intsony zay atao afa-tsy ny manondiako any ampiasana sisa angambany oay sady efa lera nge zao aleo mihitsy aloha ranga mamonjy ny asaka manao ny ianao ndray matotaly manao ny seritotsoa ary inao ato mahazo anseny zao vao miditra ny toeram-piasana tena ialana tsy indrindra tompoko fa tena tojolana kely ny tenako androany eny fa na izany aza dia atao fanao loatra ny tahako zao ka aoka mba modely ireo mpiasa etitsika ireo tsika fa eny ny androany aloha rehefa nisy olana tsy nahafahansena monjy ny asan'ny seram-potoana moa ataony zay le hoe fotoam-bita tsy mahaleo misampona ka hono ary totsoa inona ny tena olana goavana nahatarany sy androany zany tokoa le matotaly tena olana somary ato hoe goavana to ka saika mba haka andro vitsivitsy tsy esana na konse mihitsy aza mba andaminako an'izany fa nisinna marina sy inona ny tena ny zavantrange zany hoe tsy dia za loatra ny manan'olana fa toko ange se fa mipetra drery sy tsy vady zanaka ko ny hoe marina zany tompoko fa maha-olombelona sy ny mahanofo moa dia ny arety ny hafa koa indray marary ny tena ihany tsy mazava mihitsy ry totosoa ray tapo sa ray aman-dreny sa olo tiana aloha ny tena tiany seteneniny amiko aloha andray matotaly dia tsy voatery hoe ny havana akaiky toy ny ray aman-dreny ray tapo na olo tiana ihany ny marary raha tojolana manjo azy fa amin'ny mahaina ny aina sy ny fanahy tao anaty dia mety ahatohana amin'ny fo avokoa rehefa mitafy nofo sora ka tojo ady sarotra sy mafy tsisy azoko ry totosoa za vao misimisy raha toka manam-potoana enona ianao dia azoko tantaraina anao ihany ny zavatra nampalaelo sy ila avako ny fotojo alina ka tantarao ary hoe nona fa ohatry ny mahalina nge zany zavatra ao ambaran'izay zany eny hoe raha fa zao tantaraiky anao zao izy le andray matotaly zany hoe raha ny rava ny asa toy ny mahazatra ao maly ary taorina an'le tsika ny sotrosotro taorina ny ora fiasana iny dia nisy trangan-javatra to zao sendra teny an-dalam-podiana andro fahatelo dia toy izany sy toy izany ny zavatra sendra alina ndray matotaly ka efa nahavita ny didiny se tamin'izy mianaka nge se zany ka inona indray mbola ivadiany sy ato to amin'izany tsy vitan'izay fa efa nomeny sy azy ny vola rehetra tany am-paosiny se nanaraka hatramin'ny akanjo teny akoditra sy azy tsy efa zava-dehibe ve zany ry totosoa
mino azy ao fa nandrain'izay zay tsy nahafozy fonseho azy sy ny reniny akory nge. Eny fa tsy vita teo ny tantara rado ohatray azafady fa toentin'ny fahazaran ratsy loatra ka lasa tsy malala fomba ka naantso anao tamin'ny anaranao. Tena miala tsiny andre matotalia. Tsy maninona mihitsy Rototsoa, tsika seny tsy mifakaiza fa iseny te hametraka elanelana eo amintsika. Motsy ny fanao elazy tsika fa iny fonotany an-tsekoly ve Rototsoa. Ka raha ny tiako aza nge de averina ohatry ny fahiny ny fifandraisantsika se, zany hoe tsy asiana elanelana na kely aza, afa-tsy hoe rehefa eo mason'ny mpiasa zay eo ambany fifezako eny. Toy izy le resaka se teo ary. Ka io maraina eo de tsy nandry ny eritreritro ny fahatsapako ny fahorian'izy mianaka. Indrindra moa ny fahitako n'le zaza sy efa lamahany aretina sy toy fa tsy misy aina tsony. Dia nanapa-kevitra niala aloha tany an-trano ary nijerijery azy mianaka teo manodidina an'le toerana nahitako azy ny alina iny. Ka rehefa lahany andro niodikodina teo de hitako le vehivavy mitomady teo pototry ny azo ray fa hoe maty ny zanany. Ka raha ny fandiniako an'izany tantaran'izay zany nge de mety efa nialana etanse azy iny le zaza ny maty saingy tsy fantatry ny reniny akory. Mety maro n'izay fanamarinanao zay. Ka zay moa nefa misy tsy mampandry saina any amin'io zaza maty io nefa aloha ilo any fa tsy de any loatra nge le olany. Fa mbola misy inakory Totosoa? Te anampy an'io vehivavy io le matorado anampy an'io vehivavy eo amin'ny lafiny iny se de amin'ny fomba ona ihany koa ka. Olo maty izy mianaka ireo tompoko, trano sasety zarizary mba isitrian'izy ireo ary tsy avana tsinitsina fa de onjonjon'izy mianaka rery ny fiainany. De tena mitady raha ohatra ny rainy zafy le mena mihitsy se Totosoa. Mariny fa inona ny tena idirany se am'izany? Senga avany sa iseny rainjanany sa inona ka? Tsy miditra am'izay ava sy ny rainjanany ahy. Fa ahoana ka? Ny fantako de olona mila fanampiana izy de zay. Radio Don Bosco. Sady nikaroka sy ampandreny fianakaviana eny tena mba ilain'le vehivavy ny fanampiako azy. Ka se ihanyko. Fa hono de efa nomen'izany ramatoa zany ny CV zany zao ny adresy ahitanao reo avana ka. Ka eo indrindra nge zao ny tena olana fangatsy lozy. Fa nisy nandray Totosoa. Ka tena adiniko avokoa naka an'izany rehetra zany tany amin'le vehivavy. Tonga de lasa fotsiny taorina ny resaka rehefa avy nametoky azy fa hoe vonona ny anampy azy ikaroko amin'ny fianakaviana. Fa izay ty very Totosoa efa iva mihitsy. Hitady olona mbola tsy fantatry se ve se de maka mombamomba an'le olona tadiaviny se ndray no dininy se. Fa izao ny loha no anaran'izany vehivavy zany. Ka zany nge mbola olana ihany ko ny anaran'le vehivavy raha adiniko ny nanontany azy. De mieritrerety se fa ho lasa mihitsy hikaroka olona hono nefa na le mpaniraka aza na ny olona kaoroa no tsy sisy fantatra. Andeha aloha raisiny asany se fa tsy eny ary. Inona zany tianao atao za ty nanome toky olona kanefa tsy nahavita nanatanteraka an'izay nampanantenako akory. Iverina any amin'izy mianaka tosa taikatra ihany. Ny fotoana mantsy ty mandeha any kanefa za ty lozako miodikodina fotsiny. Le madama kely iny zao efa manantena mafy. Kanefa inona moa no azoko atao eo raha tsy miverina any aminy aloha manontany izay toerana tokony alehako. Ary maninona tokoa nefa moa raha tonga de entina mialo amin'ny ala-keziko izy mianaka de tonga de mamonjy ny fianakaviana avy hatrany. Tena zay ny tena mety. Radio Don Bosco. Ary mino fa olana arabola ny tsy nananany an'izany hevitra zany saingy tsy samy tsotra avy hatrany amiko izy satria mety mbola lavitra angamba misy an'ireo avany. Sady moa tsy fotoana be ve moa ny lany raha mbola andeha ireny nitady ny havany ahy tena zay rangano aloha atao iverina any ary anao zay elala izy mianako anatin'io ala-keziko io ary za no antoka ny ahatongavana izy mianaka any amin'ny fianakaviany.
ve ny very tadidy sa de tena tetoeto mihitsy nge nisy n'le trano sase kely ny toeran'izy mianaka nefa de foana tsy misy nininona koreto. Radio tena tsy diso afa teto mihitsy nisy n'le trano sase ka ary ito zao le azo ny etona ny blouson-ko de ho lasa izary reny sa ve fanalain'ny avany teto nefa to ohatrany tsy azo inono zany kanefa de lasa izary aleo mihitsy aloha rangamody fa tena reraka hatramin'ny saiko zany efa vonina no zay mety any saingy indrisy moa. Manao ny sery-totsoa? Ay, manao ny ianao andre matotalia? Salama ka. Nanao ny reo asa nataony sefa vita avokoa ve aloha? Efa vita tokoa reto tompoko ary efa miandro ny komando manaraka andraitsika. Ay, tsara kosa zany. Fa zao ry totsoa. Mba misy resaka kely ataoko amin'ny sera to ka tsy de sahirana se zao. Tsy maninona mihitsy fa eto ny resaka andre matotalia. Zano ary totsoa. Menonao andre matotalia? Noho ny hoe dabilo ny raisana tany am-pianarana fahiny sy ny fihavanana mbola tsy nisy rorohatra am'izao ary tsapan'se tsara ngamba fa efa tram'izay no nitondra ny seho tondralahako zany indrindra moa no netsoko an'se mba hoe isan'ny mpiasa atao amin'ny orinasa zay adidiko akehitriny noho ny manamana tsy foan'se sy ny fitadiavako zay mba aso an'se koa ka noho izany indrindra ary todisony mba iangaviako an'se mba ho vavolombelona mary azy naisy bakoly zay ho atao ato tsy maninona mihitsy zany andre matolo rado ekeko avy hatrany ny fangatahanao marina de marina tokoa ma tsy raha ny voalazanao fa efa tany am-pianarana tokoa ngetsika noho tsy mifakafoy marina mihitsy zany ka ary na de hoe efa tafasara toerana nandritra ny fotoana naharitra aina azy tsika de tsy nanadino asy rehefa nahazo an'ity toerana tsara ato amin'ity orinasy ity de tsy nanadino asy rehefa nahazo an'ity toerana tsara tato amin'ity orinasy ity raha iny za mbola niasa saina tamin'ny fitadiavana azy iny ka noho izany inona moa tokony andavako an'izany andre matorado raisiko voninahitra lehibe eo azy zany satria ny lehibeako no mametraka ao amin'ny toeram-pahatokisana tanteraka de no vavolombelona amin'ny mariaziny akoatran'ny hoe mahampinamana zay efa tsy ho resahako tsony marina mihitsy zany ka de misaotra ny sery totsoa tena misaotra tsy misy isaorana zany andre matotale o za zany misaotra indrindranao noho ny tsy fanadino noho ny fankatiavantsika hatramin'izay eny fa oka moa ty andre matoa tsisy farany ty ry totsoa tsika serery nge zao no eto aloha enao koa andre matotale aloha re ho tazomiko hatrany ny fanajananao amin'ny mahatale anao satria so sanatrio zadratsy ka iteniteny foana eo masony mpiasa efa lehibeako ianao zao na hoe eo aza ny fihavanatsika ka eny ray ariko andro faefatra fa hoana andre matotale raha tsy mahadiso ny manontany tsy efa elaela ihany ve no nitambaranao sy bakolo ka nahoana moa no hoe zao vo atao ny rara misy antony manokana ve sa zay mihitsy vo hoe samy tapa-kevitra ka tantara lava arseny am'izany iny CV moa anafenany mbola tsy adiniko ny fotoana ny fampizarantsika roa lafahiny radio Dombosco manahirana sy mavesatra rehetra nisy teo amintsika ka tsy salasalako ny amboraka an'izany am'se zany hoe matoa aloha zay sy bakoly mbola tsy vady ara-dalàna ara-panjakana hatreto de nisy antony tao ry tosoa zany hoe efa nisy fotoana ihany nirosona sy bakoly tam'izany zany hoe teo aloha saingy tsy tanteraka tamin'ny ora farany noho ny fanohanany ray ny bakoly fa tena hoana loatra fa nga moa tsy ny ray ny bakoly ny tompon'ity orinasy ty andre matorado ary izy ny nametraka anao am'izao toerana misy anao zao ka inona moa ny antony tsy mamelany anao sy bakoly isora-panambadiana nefa nareo fantany fa mifankaty eny
efa azo lasany mpivady mihitsy aza moa satria efa misy zaza itambarana sady efa rahitrano raha teo ihany koa. Be tsy haiko loatra ary fery-todosoa. Angamba no za hoe mavomavo ka atahoran'ny soa akampogadiny arembeny rehefa tena mpivady ara-dalàna zay sy bakoly zay any vavitokany. Kanefa de diso hevitra ihany lory zareo satria tsy mbola nahalalany zareo nefa nifankatinga zay sy bakoly. Ary bakoly no napiditra hiasa tato amin'ity orinasy ty. Tsy mba nahazo toerana ohatran'ny sezao kory ary afo ny vao nanomboka ny asa tato fa de aide magazine ingy ny toerana banga afaka nasiana tato tamin'izany. Ary ny fahafatesan'ny Ngarabe zarain'ny bakoly zay tale général no nampiakatra tsikelikely ny toerako. Ary de nefara amin'izao toerana misy ankehitriny zao. Zany hoe raha azoko tsara zany de raha mbola velona teo zany ny ray mibakoly de tsy nisy hevitra mihitsy ny avy tanin'ny raharahanareo. Voalazany sy mihitsy todosoa. Ary mety efa tsy piasa tato efa elatsony mihitsy aza. Fahoana Andriamatorado. Ny reniny bakoly mba nanaky ny vadiana loha sy bakoly ihany sy ny hitantananao an'ity orinasy ty. Ka ho afaka ho aiza tsonotsono efa izy. Zany tiany zanany ary na tiany na tsy tiany de zany olona akaiky azy indrindra aorianany zanany afaka nakinana ny fananana ary manaraka an'izany ko efa manana ny marim-pahaizana momba ny fitantanana. Inona indray ary ozy izy todosoka? Lalina zany Andriamatorado. To mampahatsiahy tantara ray ao anatin'ny baiboly zany tantaranao zany. Ohatra hoe tantaran'izy zany todosoa? Ka ny tantaran'ny Davida sy olo-mpanjaka zay rafitinina de tonga amin'ilay obolana hoe aza tositosika ny ondrom-boto fa mbola tsy fantatra zay anao kambana. Se ty kory todosoa de mba mahita ho resahana ka. Tsy ho Davida no vinanoviana mihitsy ary se fa aza miteniteny foana. Fahoana Andriamatorado efa lasa ihany moa ny resantsika ka misy zavatra manitika ty raha hoe tsy mahadiso. Hoe ahoana ry todosoa? Zany hoe tsetsatsetsatra tsy haritra ihany ty raha tsy mahadiso Ka la zao zay lazainy sy fa tsy maninona mihitsy ka. Zao raha mbola atao Antananarivo ary nianatra teny amin'ny université tsy miankiny ray no efa nare tamin'ireo namana mpiara-mianatra tamintsika fahiny fa hoe efa nahavita ny fianaranao teny amin'ny anjery manontolo ianao ary efa nanambady tany amin'ny faritry Bongolava iny. I bakoly ihany fe io zazavavy io sa tsao fotsiny ihany ny renay tamin'izany? Eny i CV moa ry todosoa na fiainana fa tsy tsao velively akory ny nisia. Zany hoe somary niovadika fotsiny. Zany hoe ohatran'ny tovolahy tonga taona rehetra teo amin'ny fitiavana zany. Azony sy avy hatrany angamba ny tiako ambary. Maro ny andakanjana vao mahita ny tena saza ary sia. Aoka fa azoko avy hatrany ny tianao ambary. Sambatra ianao fa afa-po mahatonga teny hoe nahita ny tena saza. Tsy mba to ahy ny taony ty mandroso ihany kanefa zay mba ho anjara mbola tsy hitakory mamofopofona sam'izao. Ka ise tsy mba manandrana koriko. Angamo ny anjara ary se milatsaka ho azy avy any an-danitra raha tsy seno mitady azy. Noho izany tsy maintsy mandeha ny andrakandrana aloka eo vao mahita ny mangidy oriana sy ny mamoazoazonina nge. Ka zay le manandrakandra an'izay mihitsy nge le tsy voako fa hoane le manandrana mety afinaritra ihany satria mahita tsiro samihafa fa ny ranomasonjanak'olona amin'ny ady sopana tenana koa to tsy ho zakako ny atrika azy ko. Na de lehilahy za mantsy de mahatsapa ihany koa ny fahoriana menjady amin'ny vehivavy amin'ny fanararotantsika lehilahy ny fahalemena izy ireny. Olombelona no fa mandray ihany inge izy ireny fa tsy sanatry sary bakoly natao mba ho fakana fahafinaretana fotsiny ihany. Fa toe-tsaina mihitsy ery ty todosoka mariny. Tsy nakeny se raha izany no be ao an-tsainseko. Fa ahoana tokoa ry todosoa ny amin'ilay vehivavy maty anaka ny lesansy tamin'ny Korea nanaona ianao ny nefarany tantara be ny ainona Andriamatorado fa ahoana ka motsy ny verina tany amin'ilay toerana nahitako azy mianaka fa zany raha nahitany zareo tany tsony. Raha izany teo amin'ny toerany sery todosoa de olona hoe afaka didy amin'ny fatana fa nandrosoko taitsiny rehatra sa so de zany vehivavy za mihitsy aza no tsy mahatafa-tombona n'Andriamatododosoa aloha tena tsorika ao aminao kosa aloha Andriamatorado
fa tena tsara tarehy tokoa raha izany vehivavy zany eny fa na de hoe ao anaty voroko-tsay izy de teo reny volamena latsaka ambovoko reny ny fahitako ny endriny kanto ka vao maika mahasodoka fa nga valala tonga riny zato izy no ifikantsorymainy sa mpamboly lany anana tory no itsongo anana kady inona ny tianao lazaina Andriamatorado fa tsy azoko zany hoe de tsy azo se olona manana ny maizy azy ingese na diplôma na sarangaka ka hosodokany randrana tsy anendrika ka any akado ny farany eny fa na izany naty zany eny eo aminao de ny ala heloko n'le vehivavy no mahatonga ty hanampy azy ny akoatr'izay ny apitso no ilaza azy eny arika matahotra ny andevim-belona ary todisoka mba tsongotsongoka ihany aloha ny maty Radio Don Bosco. Mba afaka aloha tato ampiasana indray androany kanefa na afaka aloha azo aloha mba ho aizy tsy vato vantanina tsy zanaka hitsena moa tsy zasy ny rindriny efatra foana no ifanotrona akoatran'izay moa de ny radio sy ny taly ary maninona tokoa moa raha ho ataoko indray izay ahitana an'le vehivavy milazo maty anaky tena tsy afaka ao anatin'ny saiko mihitsy ny endriny asa hoe nahoana ary noho ny alahelo ve sa mety tombona ny fanahin'ny ataly nefa maninona moa raha ny tena marina de tsy ny sarangaka eny maolona fa ny fanahy andera nga ataoko izay ahitana an'iny ary mpanampy ao an-trano mitetika ho volavolako aminy aloha izany andahy eo iny rehefa raviravizako karama be atory amina trano sase anaty ara-mandrina azy atony maika fa misy olona amponina azy an-trano sady amin'izay indray mbola ho karamaina ary tsy ataoko orininina izy amin'izay sady tsy mpiasa velively ny hitondrako azy kanefa aiza nefa no ahitana azy Radio Don Bosco. Sady mety hoe tsiny ve zany eritreritro zany aleo idina amin'izay aloha miprofa zahako ty tao mandray vety fotsiny ka Valifatinangatra nosoatany R Justin Marc novelomin'ny Vantsoa miaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez ary Tahina Nantenainy Anjarlina no nandray feo sy nanatotosi Bola itoy